Andondomaravarana antsika indray ny tompo zavako malalo ary manona ny fiadanana eo amin'ny fiainanao. Faly miarabantsika indray ny tenako ravako malala. Androany tompo dia te hiresaka amin'ireo izay malahelohelo, amin'ireo izay kivikivy. Hoy izy, mbola ho fenony ny vavanao, sy ioby ny molotrao, Joba 9:1-20. Aviriko indray mandeha, mbola ho fenony ny vavanao, sy ioby ny molotrao. Nda hivavaka isika ravako malala. Mankasitraka anao izay Jesosy, ny amin'izany fampaherezana lehibe omenao anay izany. Ahitanao tokoa kay ireo izay malahelohelo am-po ireo, dia tianao mampaherezana, misaotra tompo fa nanao meno hiteny amin'ny vavako ary aloha lalana ao am-pon'izy ireo. Mankasitraka Jesosy malalo. Amen. Averiko kely ilay teny n'Andriamanitra. Ity tenin'Andriamanitra ity ravako mbola tsy hitako mihitsy izy ity. Ary tohatra ny tsy mbola tsaroko hoe nandray an'izy ity. Hitanareo le amin'ny le zaraina kely ireny izy ity, fa nanokatra baiboly omaly dia nahita azy ity. Dia rehefa ny zavatra nataoko teo dia tsaroko indray izy ity dia hoy aho hoe izy ity ny tompo ampaherezina ano any. Dia averiko indray mandeha ravako amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola ho fenony ny vavanao sy hoby ny molotrao. Joba 9:1-20. Zavatra ho avy io ravako dia hoy isika hoe nahoana ary ny tsy ataon'ny tompo androany? Ahoana? Andao ary angatahantsika ny tompo, tanterao androany izany tompo feno ny vava ary hoby ny molotra malahelo. Ravako malala rehefa nisainsaina izany dia tonga tato anatiko indray ny teny tahaka ny hoe manome astuce zany tompo ahatanteraka an'io. Dia ny ao amin'ny Salamo 3:1 izany ravako malala. Salamo 3:1 ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Misaoran'i Jehovah ry fanahyko ary aza misy adinoana ny fitahindrehetra. Misaoran'i Jehovah ry fanahyko ary aza misy adinoanao ny fitahindrehetra. Ny astuce tenen'ny tompo ravako ahatongavany eo amin'ny molotrao sy faharavona eo amin'ny vavanao dia aza misy adinoana ny fitahindrehetra. Isao ny fitahin'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Quand c'est bien fait, nanomboka nahatongavanao saina katreto. Ahoana tsara ny ahatongavany tsika eo amin'ny vavanao, ny eo amin'ny molotrao, ny anadinoanao ny alahelo, ny andresenao ny ankiviana. Miala kely anie eo amin'ny misy anao malahelo io adinoy anie izay rehetra manavesatra anao mety mandalo zavatsarotra tokoa ianao amin'izao ora sy fotoana izao, izay mahatonga ny alahelo sy toloko ao anatinao. Miala kely anie ao anatin'izany. Dia ahoana ozy ny tompo? Tadidio, sainotsaino, isao ny zavatra soa rehetra nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanao, nanomboka ianao tonga saina ka hatramin'izao. Dia ahoana ravako? Efa nisy fotoana ve ianao nandalo zavatsarotra ka adinon'ny tompo? Efa nisy fotoana ve ianao nandalo zavatra manahirana sy mampitoloko ka tena hoe nafoy ianao? Mbola tsy nisy matoa ianao mbola tahaka izao. Marina sa diso hoe matoa ianao mbola tahaka izao dia mbola tsy nisy fotoana ianao adinon'Andriamanitra izany, nanafon'Andriamanitra izany. Ary ny fisaintsainanao,
azafady ry havako, ny fisaintsainanao izay zavatsoa rehetra nataony tompo teo amin'ny fiainanao, mamelona fanantenana, mamelona tsiky, mahatonga anao matoky fa aika io tompo io tsy mahafoy anao ka ho avy ny fotoana andresenao amin'io dia hifaly ianao. Ry havako malala, tahaka ny olona mijery sary mihetsika any ry havako, ninona mety alailaom-pony olo io ka raha misy zavatra mampiomehy eo amin'ny tele dia tsy maintsy mime izy, marina ve sa diso dia ataovy ohatr'izany, ampandalova eo amin'ny masonao ny filma rehetrarehetra ny ainanao teo aloha sy ny zava-tsoa ndraisinao tao anatin'izany, fa tsy maintsy misy tsiky eo amin'ny vavanao. Anionao natanterahany tompo anao io teny hoe ho fenony heny vavanao ary io bony molotrao, satria tsy tiany ianao ry havako hitanondrika sy alahelo tahaka an'io. Ekena tokoa ny olona rehetra tsy maintsy mandalo épreuve avokoa. Ny épreuve ry havako tsy natao hampitoloko sy haresy antsika, tsy natao hampatahotra antsika, fa io épreuve io ataon'ny tompo io hatongavantsika amin'ilay dingana ambonimbony kokoa, tahaka ny fanadinana ihany. Raha miatrika fanadinana isika ry havako dia hahatonga antsika hisondrotra kilasy izany, dia tahaka izany io épreuve io. Hovao ny fomba fiserintsika ry havako rehefa misy zavatsarotra atrehantsika, rehefa misy épreuve tsapantsika hoe ay tonga indray ny épreuve, aza matahotra, aza misento, aza manana ia, aza mangorohoro fa manjary faly ny devoly satana rehefa mitazana anao matahotra miatrika an'io. Mibitaka ery izy miteny io fa matahotra, ataoko ohatr'izao tsara io amin'izay vao may matahotra kokoa. Fa rehefa efa navaozina ny saintsika ka mahita ny épreuve io, satria fantatsika io épreuve io fa ahasoantsika ary tsy ireritsika miatrika an'io, ka rehefa miova ny saintsika hoe oui ao ary tonga avasoa ny épreuve, ay hiatrika épreuve, ok, satria ambadika io tsy maintsy misy zavatsoa ho anao foana. Après la pluie c'est le beau temps. Azontsika ry havako malala, ka rehefa mifaly isika ny fanahintsika izay mahatoky ny tompo, mifaly miatrika io épreuve io, eny nofo tokoa no marary miatrika zavatra marary, satria nofo, fa ny fanahintsika ry havako, ny fanahintsika afaka mifaly mahaton'ny tompo miteny mifaly mandrakariva amin'ny tompo izao indray mifaly, ninona izany zavatra lalovana. Azontsika ry havako malala, rehefa mifaly isika miatrika épreuve, rehefa tsy matahotra isika fa tena feno courage ny fotsika mitomba andahintsika, ok ny épreuve tonga avy soa fa izay mahasoa azy izany, dia io devoly satana io menatra ery sy mangaiay ery sy hoay hoenina be fa baraka, aleo hiala fa kelikely tsy afaka ahodikodina ny sainy. Izay anie ry havako malala, azontsika slohey, slohany tompo, io toloko sy alahelo am-ponao io, fa ahoana ny ahafahany manatanteraka izany, saintsaino izay efa soa rehetra nataony hatramin'izay, fa izy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, ay nataony tamin'izany fotoana izany, ay ny atao amin'izao. Eny mety miainao anatin'ny sarotra tokoa isika dia mety adinontsika izany, dia sarotra mahita ny zavatra izay ohatrany hoe sarotra ny mahita soa ambadiky ny ratsy rehefa miainao anatin'ilay ratsy. Nefa izany tiany tompo hioarantsika, rehefa mahatadidy isika ny zavatsoa dia nahita nisy fotoana izany tsika niaina zavatra ratsy, ny zavatra sarotra, dia izay mahatonga hoe aza adino ny fitahiany rehetra. Efa hitantsika ilay filma taloha fa niaina zavatra tsara tsika, ay zavatra tsara be tao no anton'iny, ary ny fomba nampandresen'ny tompo an'iny, izay ilay filma mandalo an-tsaintsika, dia mahafaly antsika izany misaintsaina hoe izao indray izany tsika miaina zavatra sarotra, fa isy fotoana indray izany zavatra soa, ary ny antony ity izany dia zavatra tsara sy mahasoa, ary ampandresen'ny tompo, izay ry havako izay le lakile ahatanteran'ilay Joba 4:8-21, mbola ho fenony heny vavanao sy hobony molotrao.
mitsikitsiky ary saintsaino ary inavy ilay filma nandeha teo aloha ka tena nahatsapa ny fitaina mahatretriky ny tompo fa mbola ho ataony amin'izao io ry havaka izao le fotoana izay zavatsarotra fa ho avy ilay tsara be ao ambadika io ary ho avy ny anihon'Andriamanitra ny voninahiny amin'io matoky azy mifaly manana fanantenana dia ny fanahy ny ry havako ny fanahy masin'ny tompo anie no mbola hampianatra antsika bebe kokoa hampahiratra ny masom-panantsika bebe kokoa ka ho resy io alahelo sy toloka eo dia hitomba nda isika hifaly na dia ao anatin'ny preuve aza dia ho an'Andriamanitra rirany voninahitra ho amintsika kosa ny fahairezany sy ny fiadanany ny fifaliany amen.